Fisaorana sy ankasitrahana ianao mbola manjohy hatrany fahita lavitra MBS tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Miarahaba tompoko. Velotaraina ny mponina eto Antananarivo mikasika ny fitobian'ny fako be loatra. Difotra ny fako avokoa mantsy rehefa mety ho dabapako eto Andrenivohitra. Eny hatramin'ny lalana azy. Efa andro maromaro izay no tsy nisy kamiony samva naka ny fako. Tsy miandro fotsiny amin'izao nefa ny komina Antananarivo Renivohitra fa nandeha ifotony mihitsy ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Valomanana tamin'ity androany ity nijery vahaolana hanesorana haingana ireo fako mitoby na dia andraikitry ny samvaza izany. Arahantsika avy hatrany fanadihadiana tanteriny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Niteraka resabe tatoato ny mikasika ny fitobian'ny fako be loatra manerana n'Antananarivo. Ary saika ny komuna Antananarivo Renivohitra trano no mahazo ny tsiny sy ny fanakianana. Tsy nijery fotsiny izany anefa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Lalao Valomanana fa nandeha ifotony mihitsy izy nijery ny fahorian'ny mponina ateraky ny fitobian'ny fako be loatra tamin'ity androany ity. Manao antsoavo amin'ny samva sy ny fanjakana foibe ihany koa izy ary vonona ifanome tanana amin'ny fanalana ny fako satria tsy afaka nijery fotsiny amin'izao ny tenany amin'ny matompona andraikitra voalohany azy ny tanàna n'Antananarivo. Niteraka fimenomenonana betsaka tokoa tatoato ity resaka fako ity ary tena mahamenatra no sady mampiteny mona tokoa io fitenenana. Eny, ny sasany azy dia efa mivoy azy ity ho resaka politika mihitsy, indrindra amin'izao fotoana ny fifidianana izao. Amin'ny maben'ny tanàna ny tenako dia betsaka ny ezaka efa natao amin'ny fitadiavana vahaolana. Fantatrareo tsara fa ny samva no miandraikitra ny fanesorana ny fako eto Antananarivo Renivohitra. Eo amin'ny rafitra dia tsy miankina amin'ny komuna ny samva fa mifandray amin'ny ministeran'ny rano. Misy tokoa ny fifanantonana teo aminay ary nanaovana ezaka na mahana ny olana mitranga. Tsy afaka mangina tsony ankehitriny ny CUA amin'izao zava-mitranga eto amin'ny tanàna izao satria tsy rary ny intsony ny fako mivangongo eran'ny tanàna. Raiso ry samva ny andraikitra napetraka taminareo amin'ny fandrofana ny fako ara-potoana eto Antananarivo fa miteraka loza ara-pahasalamana ho an'ny mponina izany. Kena raha toka ny samva no tsy manao ny asany dia ny vahoaka n'Antananarivo no mizaka izany. Tsy ekena koa raha toka ny samva no tsy mahavita ny asany ka izay ato amin'ny komuna no mizakany sy ny fanomezantsiny avy amin'ny vahoaka. Tsara hatrany ny mampatsiahy fa ny fanadiovana ny tanàna toy ny famafana ny lalana sy ny fanangonana fako ihany no anjara ny komuna Antananarivo Renivohitra. Andraikitry ny samva kosa ny manala ny fako ary tsy miankina amin'ny komuna Antananarivo Renivohitra intsony ny samva fa amin'ny ministeran'ny rano. Efa andro maromaro anefa no tsy nisy kamion ny samva tonga naka fako intsony. Ny antony voalohany indrindra dia tsy hoe manilika andraikitra akory ny tenako izay miteny hoe etona fa ny volana avril izay tamin'ity taona ity dia tapitra ny contrat an'ireo prestataire ny samva teo aloha. Nanomboka tany aloha tany dia efa natao ny procédure raha izay no ilazana azy maro isan-karazany satria reny prestataire reny dia tsy maintsy ny fangalana azy dia tsy maintsy manaraka procédure. Ny indro kely anefa dia izao. Raha ny asa teo anivo ny CRM ny samva commission régionale marché public dia eny tena-tenany eny ny samva dia navadika ho lasa ho tatany ny any amin'ny CNM na ny commission nationale marché public. Izany hoe ny samva zany dia lasa niara-niasa tamin'ny CNM izay tokony hiara-iasa tary amin'ny
régional. Ny farana tamin'ny volana aprily 2024 ity ny fifanarahana tamin'ny samva sy ny orinasa pakafako ary tsy manana camion na dia iray aza ny samva. Efa nahazo camion 40 kosa ny samva tamin'ny volana novambra ity ka antenaina ny tsy tobian'ny fako ela be intsony. Vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray dia anisan'ny faritra nazahoan'ny kandida marika Ravalomanana isam-bato tsara indrindra teto Madagasikara nandritry ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika ny 7 Novambra lasa teo ny faritry Bonglava sy Itasy. Nitondra fisaorana ho an'ireo mpifidy tany toerana ny tenany noho izany sady nitondra fanazavana momba ny fametrahana sahady ny K25 hoentina miatrika ny fihodinana faharoa. Dina Razafy Manotrana no mitatitra ny vaovao. Taoriany aloatra mangoro ny farany herinandro teo dia nitsidika ny faritra Bonglava sy ny faritra Itasy indray ny kandida marika Ravalomanana tamin'ity andro ny Alatsinainy ity. Antondian'ny kandida larina faha-20 moa dia ny isaotra sy ankasitraka ireo vahoaka ao anivon'ireo faritra roa ireo tamin'ny voka-pifidianana izay azo ny kandida larina faha-20 izay tsara dia tsara tokoa. Anisan'izany ny tao feno rivo be. Dada tsy mbo mandainga zany na mamitaka vahoaka izany. Ao anatin'ny faritra Bonglava ateo ihany ny tanàna ny Mandrindrano Soavinandrina sy ny tanàna ny Miarinarivo ao anatin'ny faritra Itasy. Ankoatra ny fisaorana sy fankasitrahana ireo vahoaka izay ny safidy ny kandida larina faha-20 tamin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika nitanterahantsika ny faha-7 volana Novambra 2024 lasa teo dia nampahafantary ny kandida marika Ravalomanana ihany koa ny mikasika ilay paikady vaovao dia ny K25 na ny komita manohana ny larina faha-20 amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika fihodinana faharoa izay ho tanterahantsika ny faha-9 ny volana Desambra 2024 ho avy izao. Faly tena faly. Mamangany zanany izy fizoko tena tsy nivady belirano nareo fa nitanany tena nataonao reo tena ataonay avo dia avo mihitsy ny salanitsy tena niakatra trany amin'ny 80% aloha satra betsaka tena faly tena faly. Dia zay zany ny zava-dehibe anankiray tena faly aho tonga eto Miarinarivo, faly aho fanatrika aminareo afaka mampita zany vaovao lehibe zany hoe tamin'ny asabotsy ariva dia nanao ny proclamation provisoire ry zareo tao amin'ny CENI alay vomiera manokana momba fifidianana hoe reto aby ny kandida hiatrika ny fidinana faharoa. Fihodinana faharoa na deuxième tour ao anisan'izany ny kandida larana 25 raikitra re. Dia ty isaotra nareo isaotra betsaka fa voaraiko ny afatra hoe tena tianao zay ry dada. Fa omaly ihany koa dia nanatrika ny lalao baolina kitra ny fanatrehan'ny Bareny Madagasikara sy ny ekipa Soudanais teny vontovorona ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Niondrika tamin'ny isa 3-0 ny ekipa nasionaly. Anisan'ireo nitondra fanampiana ho an'ny Bareny Madagasikara moa Andriamatoa marika Ravalomanana ary nanamafy izy omaly fa tsy tokony ho kivy isika fa hiezaka hatrany. Raha tsika vetrany fanampanazavana. Niondrika tamin'ny isa 3-0 ny Bareny Madagasikara nanoloana ny ekipa pirenen'ny Soudanais omaly tetsy amin'ny kianjany vontovorona nandritra ny andro faha-5 amin'ny fiaditoerana amin'ny kanina 2024 any Cameroun. Vao 2 minitra nanomboan'ny lalao dia efa matin'ny Soudanais ny baolina tamin'ny alalan'ny Moussa. Mbola nikobana fandrondray ny araton'ny Malagasy taty amin'ny minitra fa 20 tamin'ny alalan'ny Abakar. Teo amin'ny minitra fa 7 kosa no nampidiran'ny Carolus ny baolina tokana ho an'ny Malagasy ary mbola nahafaty baolina fanteliny indray ny Soudanais taty amin'ny minitra fa 7 tamin'ny alalan'ny Yassir Mohamed. Nanjakan'ny Malagasy amin'ny ankapobeny lalao ary azo ambara mihitsy ho demi-terrain. 5 tsy nety tafiditra amin'ny baolina afa-tsy io baolina tokana nampidiriny Carolus io.
ny teo amin'ny fiandrasana ny Satoby no azombara falesoka mila fiarahana matomatotra kokoa ny firindrana eo amin'ny vodilarana somary foirateo ny fotoana fa ny mpilalao Mbarea miaraka tamin'ity fiona tamin'ny Soudan ity tonga nanome voninahitra ity lalao niona Barea Madagasikara tamin'ny ekipany Soudan Timo ny kandida Marc Ravalomanana ataorian'ny fiarahamonim-bavaka niaraka tamin'ny Pink Christian atao amin'ny FCKM Zoara Vatomandry dia ny synode apartany Krifata izany hoe synode apartany faharoa amby telopolo atao amin'ny district ny Vatomandry ny kandida Marc Ravalomanana izay ivona ihany avefa nanolotra fanampiana amin'ny tetina folo tapitrisa ariary ho fanohanana ny ekipa pirenena malagasy naneo ny fahitany ny lalao nandritra ity fiona ity ny kandida Marc Ravalomanana izay nge mabolina mibolina tsy maintsy misy foana mipandresy dia misy ny resy tsotra nireny ny vokatra anatenantsika fa reny misy aloha zany ro dia ina mba hoe teny fampahirezana ny ekipa tsika zay ma mabolina mibolina tsy maintsy misy foana fa tsy maintsy miroso foana dia atsaraina foana zaza atao la manam-potoana ve ny kandida am'izao mbola mijery baolina tsy maintsy zay nge fahaizana mandamina ny fotoananao zany zay zay ny atao hoe time management efa hainao mandamina fotoananao na mandrindra azy dia mety foana izy za zao avy any Vatomandry dia nijery baolina dia ndahody dia afaka foana zay ny janona ho folo ny isa ho an'ny Barea izay efa tafita ho any amin'ny Cameroun Sénégal kosa no voalohany manana isa 13 izay efa tafita ho an'ny Cameroun ihany koa marihana fa mbola misy ny lalao ray farany amin'ny verina ifanandrina ny Barea amin'ny Sénégal amin'ny faharoa amby roapolo ny volana Mars 2022 any Sénégal. Iverenantsika kely kosa ny mandidina ny fifidianana nivoaka ny sabotsy fafito ambin'ny folo ny volana Novambra lasa teo ny valim-pifidianana vonjy maika avy eo amin'ny seni manana 2 andro manomboka androany kosa ny kandida izay manana fanamariana na anao fampitahana na ny confrontation eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ifarana rapitso amin'ny 12 alina izay fepitona izay anomboka ny alarbizao araka izany ny 7 andro omeny lalàna ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ikirakirana farany ny voka-pifidianana mialohan'ny amoana azy amin'ny fomba ofisialy. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Mpifidy 7,7 sy 3 sy ray alina 7 tapitrisa no voasoratra anarana ao anaty listim-pifidianana ka 7,7 sy 700 sy 7 sy 9 alina sy 3 sy 5 tapitrisa tamin'ireo no tonga nifidy izany hoe 4,5 faingo 5,20 isanjato ny tapa-avitriana. Birao fandatsaham-bato 5,7 sy 700 sy 4 sy 4 alina tamin'ny birao fandatsaham-bato 5,7 sy 700 sy 4 sy 4 alina no voaray teo anivon'ny seni 5,3 sy 700 sy 2 sy 9 alina sy 3 ny vato fotsy sy vato maty 12 sy 900 sy 4 sy 7 alina sy 7 sy 4 tapitrisa izany ny vato nanan-kery. Ny kandida Andry Rajoelina dia nahazo vato 5,5 sy 700 sy 7 sy 4 alina sy 7 sy 1 tapitrisa izany hoe 7,3 faingo 7,20 isanjato. Ny kandida Marc Ravalomanana kosa dia nahazo isambato 5,5 sy 700 sy 5 sy 10 alina sy 7 sy 1 tapitrisa ka nanome isanjato 5,3 faingo 4,20 isanjato. Ny kandida Hery Rajaonarymampianina kosa indray dia nahazo isambato 7,3 sy 700 sy 7 sy 3 alina sy 4 ka nanome 4 faingo 4,20 isanjato. Ny aika ihany koa ny avy eo anivon'ny seni fa nisy ny tsy fahatomombanana nandritra ireny fotoam-pifidianana ireny. Satria taorian'ny nandraisana ireo vanompo farany teny anivon'ny foibeny ny sampana mpanisa vato sasatsasany dia nahatsikaritra ny tsy fisiny ny fitanana antsoratra ny raharaha-pifidianana sy ny taratasy fanisam-bato izay nampiasaina tamin'ny fanisam-bato vita fifidianana ary satria ho fampiarana ireo andin-dalàna voalaza etsy ambony dia tsy afaka nanao afa-tsy ny fanaovana fitanana antsoratra ny tsy fahatomombanana ny sampana mpanisa vato ho an'ireto birao fandatsaham-bato manaraka ireto. Ho an'ny sampana mpanisa vato anivon'ny vaomiera-pifidianana amin'ny distrikany Betsioky Atsimo
Birao fandatsahambato laharana 3,900 800 fokotany Nambondropaly commune Bolibelamonty. Tsara ny mampatsiahy fa manana roa andro ny kandida iray anao fanamariana na anao fampitahana na ilay antsoina hoe confrontation eny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ka nanomboka androany izay roa andro izay ary farana raha ampitso amin'ny 12 alina manomboka ny alarobia izao kosa araka izany ny any ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny 7 andro nomeny lalàna azy ireo ikirakirana farany ny valim-pifidianana mialohany amoana azy amin'ny fomba ofisialy ny roa andro manomboka androany sy ny 7 andro ikirakirana fitsarana avo momba lalam-pandrenana no manome ny 9 andro an'ny RCC. Ny RCC ihany koa no any manana fahefana hanova ny voka-pifidianana amin'ny birao fandatsaham-bato iray raha misy ny tsy fahatombanana. Mety mbola isiovana araka izany iny valim-pifidianana avy amin'ny seni iny na dia tsy dia betsaka aza. Mbola mipetraka kosa ny fihodonana faharoa amin'ny 15 ny volana Desambra izao. Lafim-baovao hafa kosa indray sehatra nisan'ny mampivoatra ny firenena ny fampivoarana ny tontolon'ny indostria eto Madagasikara. Mbola maro nefa ny lesoka eto amintsika eo amin'izay fampivoarana ny indostria izay toy ny fidangan'ny etra takina amin'ny orinasa fa ihany koa ny fisian'ny fifaninanana tsy ara-dalàna eo amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Nisy androany ny tatitra ahafahana mahafantatra ny zava-misy marina eo amin'ny tontolon'ny indostria na baromètre ho amin'ity taona 2024 ity. Jessica Miray sy Mathieu Princy. Ny tontolon'ny fampivoarana ny indostria no anisan'ny lalana iray ampivoarana ny firenena. Sady manome asa no manome lanja ny famokarana eto an-toerana. Tsy izay anefa ny zava-misy eto amintsika amin'izao, fa sady midangana ny fakana etra ho an'ireo orinasa malagasy no sady misy ny fifaninanana tsy ara-dalàna eo amin'ny fanafarana entana avy any ivelany na ilay antsoina hoe importation. Tsy misy ihany koa ny fiahina ny tontolon'ny industrialisation. Mbola aotra faingo 700 ihany mantsy ny teti-bola omeny fanjakana ho an'ny ministera misahana ny industrialisation eto amintsika. Mbola lavitrezaka araka izany ny fampivoarana ny industrialisation eto Madagasikara satria tsy ampy ihany koa ny fotodrafitrasa toy ny lalana fa tsapa ihany koa fa tsy liana amin'ny fanjifana ny vita gasy ny malagasy. Eo amin'ny lafika indostria indrindrandrindra dia misy ny fampiresana indrindrandrindra aloha amin'ny ny olona izay miara-miasa aminay indrindrandrindra ny fanjakana. Tamin'ny faran'io zay dia nanisitra sosokevitra indrindrandrindra amin'ny loi de finance izay fantatro ngamba fa tsy mbola voafidina izy fa mino fa misy ireo revendication vitivitsy izay nataonay ary manaty zay fa horaisina izy indrindrandrindra amin'ny ireo entana afarana avy any ivelana izay mba nangatanay hoe asina haba mafimafy kokoa noho ny aba eto an-toerana. Trany marefirefo ny ireo mpanamboly izay mametraka investissement eto amintsika. Ary indrindrandrindra eto an-toerana dia tsapanay fa mbola miandry valy fifidianana io izy alohany ametrany voly. Zay ngamba mahatonga an'ilay izy hoe mbola médiocre izy. Ty baromètre faharoa ty kosa tsy hoe ratsy izy fa mba nisy hatsarana ary manantena fa aoriana ny fifidianana dia isindre zany le fahatokisana. Navoaka androany ny tatitry ny zava-misy marina iaina ny indostria eto Madagasikara na baromètre ho an'ny taona 2024. Telo no mari-pandrefesana na ahafahana namoaka izany dia ny tontolon'ny indostria amin'ny ankapobeny, ny fahafahampon'ny mpiasa ary ny hoavy ny tontolon'ny indostria ao anatin'ny enim-bolana. Ka 20 ho an'ny tontolon'ny indostria amin'ny ankapobeny, raha 30 ho an'ny fahafahampon'ny mpiasa, 70 kosa ho an'ny hoavy ny indostria. Tsara ny manamarika fa aotra hatramin'ny zato ny maridrefo nandrefesana ity baromètre ity. Fa nisokatra androany kosa ny taom-piotazana ledsy any amin'ny faritra Atsinanana. Tsara ny vokatra tamin'ity taona ity raha ho any amin'ny faritra iny. Na dia teo aza ny tsy fampiny ranorana ka nampisy fiantraikany tamin'ny fitombon'ny voniny. Manodidina ny 7,1 alina taona hatramin'ny 2 alina taona eo ny vokatra ahondrany Madagasikara ny Eropa ary efa misy ny ampaham-bokatra naondrana tapabolana lasa izay.
iray olana goavana sedrain'ireo mpamokatra kosa nefa ny lalana ahafahana manaparitaka ny vokatra na eto an-toerana na anivelany edena Ilia. Isan'ny nampiainany kalitaon'ny vokatra letisia tamin'ity taona ity ny tsy fampiny ny ranonorana eo ihany koa ny fiovaovan'ny maripana teto Madagasikara. Na izany aza azo lazaina ho tsara ny vokatra raha tany amin'ny faritra Alatsinainy no jerena. Androany no sokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana tany amin'ny faritra iny. Manodidina ny iray hetsy hatramin'ny 2 alina sy iray hetsy taona isan-taona ny fitambaran'ny vokatra letisia eto Madagasikara. Ary ny 900 ny vokatra io dia avy any amin'ny faritra Atsinanana avokoa. Raha ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana iny, isan'ny olana lehibe sedrain'ireo mpanangom-bokatra ny alaviran'ny toerana anondranana azy. Manampitrotraka ihany koa ny fikatoanan'ny serana tsambo Manakara raha ny fanazavana ity solombavam-bahoaka avy any an-toerana ity. Problemo eo amin'ny resaka collecte satria hitasika fa io Manakara io manko tena iporiny Manakara io manko tena mpagnondrana an'io taloha ary eo de proximité eo rehetrarehetra aby amin'ny sud-est zany eo aby rehetrarehetra fa am'izao fotoana zao iporiny Manakara sisona zany do ino par camion zany tondrana zany any Tamatavy de misy le quota andreo mpanangom-bokatra zany de noho le izy lavitry loatra zany tondrana anazy de kely zany le quota zay alainy zareo da ino no itevany lafa manao le misy le fanjifana an'le vokatra zany de lasa ao toerana avao zany manjifana azy ireo mpinana toerana avao manjifana azy ka izay fotoana zay zany tena voa misy zany simba zay le vokatra satria lavitry loatra zany namondrana aminazy. Na dia eo aza nefa izay fiarabe mitatitra ny vokatra izay mbola olana ho an'ireo mpamboly sy mpanangom-bokatra any an-toerana ihany koa ny faharatsiany lalana indrindra fa atao anatin'izao vanim-potoana ny orana izao ka manano sarotra ny famoahana ny vokatra any an-toerana ho hiatrany ny fanazavana. Ngaminay amo zao resaka lalana io zao io problème ihany resaka lalana io fa izao mba fa misy fanamboarana ihany le izy fa ny problème amin'ny amo izay raha fa manorana andro be ny orana dia reny lalana amin'asy de mahatantsy reny resaka camion reny fa reny camion reny de mavesitry be reny dia simba ny lalana fa izy misy fanamboarana fa gnahena aminazy raha ohatra ka le fanamboarana zay atao amin'any zao trasy ny orana ka fa mandeha am'izay campagne de am'izay fotoana zay zany de mety ho simba koa izy simba koa le lalana. Teo anelanelany taona 13 hatramin'ny taona 17 dia manodidina ny 7 sy 1 alina hatramin'ny 2 alina taona ny vokatra ondrana any ivelany ary ny tsena Eoropeana no tena manjifa izany. Fantatra fa efa nisy ny ampaham-bokatra naondrana tamin'ny alalan'ny fiaramanidina tany amin'ny firenena io tapa-bolana lasa zay araka ny tatitra nataon'ny CTHT na ny Centre Technique Horticole de Thomasina. Tsara ny manamarika fahalarana fahatelo amin'ny famokarana litsia maneran-tany i Madagasikara. Amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao kosa ary dia eo amin'ny vaovao ny fampianarana nanomboka androany ny taom-pianarana 20 sy 20 sy 20 sy 20 ho an'ny mpianatra any amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana ny EPP hatramin'ny lycée raha efa nanomboka ny 10 Novambra teo kosa ny an'ny mpandraraha ary ny 12 Novambra ho an'ny mpampianatra tsy nahitana olana firy ny tamin'ity androany ity tamin'ireo sekoly izay noteteziny mpanao gazety ny MBS tamin'ity androany ity arahantsika avy hatrany ny fanampanazavana. Nanomboka tamin'ity androany ity ny taom-pianarana ho an'ny mpianatra mianatra amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana EPP ka hatramin'ny lycée. Mizara 3 ny fidirana ho an'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Ka ny 5 ny volana Novambra teo no niditra ny mpandraharaha, ny 12 ny volana Novambra kosa ny mpampianatra. Raha androany 7 ny volana Novambra ny mpianatra. Tsy mizara isa 3 volana intsony amin'izao ny taom-pianarana fa mizara periode. Izany hoe misy periode 5 ny taom-pianarana iray. Dia mizara periode anaky 5. Ny première période manomboka an'io 7 Novambra 2022 ka hatramin'ny 1 Décembre 2022. Dia misy zany eo vacances de Noël manomboka amin'ny 2 Décembre ka hatramin'ny 1 Janoary. Ny deuxième période ny alatsinainy 7 Janoary 2022 ka hatramin'ny zoma voalohan'ny volana Mars 2022. Dia ao anatin'io misy ilay atao hoe journée des écoles, tsy miandry pause akory fa journée des écoles zany mamarana an'iny
ny fahafito ambyroapolo fa valo ambyroapolo ny février ary ny voalohan'ny volana marsa 2024 dia ny troisième période zany a manomboka amin'ny fahaefatra ny volana marsa ka hatramin'ny fa 20 avril 2024 dia eo a no pause Pâques manomboka amin'ny 20 avril ka hatramin'ny 20 avril. Dia ny quatrième période ny alatsinainy 20 april 2024 ka hatramin'ny zoma 20 jona 2024. Dia io moa zany a miato kely fotsiny ny 20 jona amin'ny mahafety national anazy. Dia ny cinquième période eo ny période farany dia ny latsinainy voalohan'ny volana jolay 2024 ka hatramin'ny zoma 20 Ny datin'ny fanadinam-panjakana kosa indray dia toy izao: ny CEPE ny fahatelo ny volana septambra 2024, ny BOPC ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana septambra 2024. Tsy nisy ny olana tamin'ity andro fanombohan'ny fampianarana ity fa nizotra ampilaminana raha ho an'ny sekoly Jigira Bearvelo manokana. Dia mifaran'eto ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piona ary manome fotoananao amin'ny raha-pitsy toy izao indray.